Amin'ny fifaliana indray ry havako no amangena antsika mpianakavy ny finoana isa tokantrano, isa tokonam-baravarana, isa mbatan'olona mihitsy aza amin'ity andro anio ity. Alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra, andeha hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny vavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitarihan'ny fanahy masina ianao, ilay Andriamanitra be fiantra sy be indra fo, ka matoy izao anay, mbola manome hatrany ny sitraponao aminay, ary mbola mamelanay hatrany handresy hiaino ny teninao, ilay teny soa sakafo, ilay sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanay. Avao izay ty anatinay ary te Andriamanitro ny fanarahanay sy ny fanomponay anao, ary de hianoka ny zavatsoa mahagaga, sarobidy ao anatin'ny teninao zahay. Amin'ny alalan'ny fanahinao masina ilay mpitaridalana no ahatanteraka sy angatanay azany vavaka izany. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika indray ry havako malala amin'ity andro anio ity, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:12, ny 4:20 hatramin'ny 1:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izao koa ry rahalahiko, dia matoky ny aminareo, fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra, sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray, noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'ny Kristy Jesosy ho amin'ny jentilisa aho, ka manao fanompompivavahana amin'ny hitoriako ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra, dia ny jentilisa rehetra rehefa no amasin'ny fanahy masina, ka dia manana izay ataoko rehare amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikioma no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy. Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonan'ny Kristy anefa, fa ndrao hanovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no hahita, ary izay tsy nandre no hahafantatra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anery havako, ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay Tompony finoantsika. Amen. Ity mofonaina izay vao avy nivakiana tamintsika teo ity ry havako malala, no anambaran'ny apôstôly Paoly mazava ny antony nanoratana ny bokin'ny Romanina ray manontolo. Miariary ao anatin'izany hafatra izany ny maha apôstôly ny jentilisa ny apôstôly Paoly, izay antsoina koa hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'ny Kristy ho an'ny jentilisa. Misongadina eto amin'ity mofinainy ity arak'izany fa misokatra ho an'ny jentilisa ihany koa
ny famonjena sy ny filazantsara ny Kristy. Izany dia aseho fa ny hery ny fanahy masina ireriany no nahatonga izany. Eto ary dia hitantsika amin'ity mofinaina ity ny hery ny fanahy masina. Ny hery ny fanahy masina voalohany indrindra dia hery manamasina. Hery manamasina. Hitantsika eo amin'ny andininy 470 hatramin'ny 770 fa vokatry ny asan'ny fanahy masina tao amin'ny fiangonana tao Roma izay jentilisa fahiny. Ny ambarany andininy 470 izay voalaza eto fa efa feno fahatsarana izy ireo, dia feno fahalalana rehetra koa sady mahay mifananatra. Efa vokatry ny fanahy masina zany, raha ny jentilisa no efa feno fahatsarana araka izay voalaza. Ambara eto amin'ity mofinaina ity fa tahaka ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ireo jentilisa ireo, ka ny tenany no fanatitra ny fisoronana no nyota izay atolony ho an'Andriamanitra. Ny tenany no natolony ho an'ny Tompo, araka ny antsony soratra masina hoe, tatsika zany any amin'ny Romanina 12:1 hoe koa amin'izany dia mangataka aminareo ary rahalahy, mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompo-panahy mety ataonareo zany. Amin'izany rehetra zany arak'izany ry havako malala, dia misongadina fa ny fanahy masina no manamasina ireo jentilisa fahiny ho tonga olona izay manana fahamasinana. Ny fanahy masina no mandray ny fibebahana izy ireo, ary mola ny fanahy masina ihany koa no nanova azy hanana ny fahamendrehana rehetra. Asan'ny fanahy masina arak'izany ny manova ny jentilisa ho tonga kristianina. Zany hoe asan'ny fanahy masina ny manala ny olona iray hiala tamin'ny aizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Ary voatsela kory isika tamin'ny herin'ny androany ny mofinainantsika tao amin'ny Kolosianina 1, ny andininy 13 sy ny 14, dia milaza fa nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zalany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Toy izany koa ry havako malala, ireo kristianina tao Korinto fahizay, izay ny jentilisa variana nitondra tena tamin'ny rendrarendran'izao tontolo izao sy ny filany nofo maro samihafa, saingy rehefa nandray ny filazany tsara izay notorian'ny apôstôly, dia nohamasiny ny fanahy masina ka hitenenan'ny Paoly mihitsy manao hoe ary efa mba toy izany koa ny sasany teo aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamarinina ianareo, efa nohamasinina ianareo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahan'Andriamanitra, ho ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:9-2. Ry havako malala, efa voalaza raha teo mantsy ane, eny hatramin'ny faminaniana tamin'ny testamenta taloha, Isaia dia nanambara fa ilay Mesia izay hitondra sy hanafaka ny jentilisa ho fanatitra ho an'i Jehova ary. Ho ny voalaza ny Isaia 1:20, ny andininy 20 manao hoe ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa ho fanatitra ho an'i Jehova. Ry havako malala ho mitombo, mazava zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izay hahamasina ny olona iray, izay hahatonga ny olona iray olom-baovao no tanjon'ny fitoriana filazantsara. Zao nefa ny tsarovy, aoka ho tsarotsika fa asan'ny fanahy masina ireriany zany, tsy noho ny fahamendrehana manokana hananan'ny mpitory, na noho ny tombon-dany hananan'ny mpitory filazantsara manokana, na noho izay lazaina fa fanomezam-pahasoavana diso toerana mihitsy ao anatin'ny olona iray aza no manova olona sy mampibebaka olona. Tsy ry havako, ny mitaona sy mitory no asantsika, fa ny fanahy masina irery kosa
no manadio, manovo, manamasina, mandray ho any amin'ny tontolo vaovao izay misy azy raha teo ny mpanota teo aloha. Ry havako malala, ho ny voalazany mpitory filazantsara anankiray manao hoe na de tsara tahaka ninona aza ny lanitra de tsy ahabata olona iray na de iray monja ho any aza isika. Manambary zany fa tsy asan'ny mpitory ny mibata olona any an-danitra sy manova olona, fa asa ny fanemasiny zany. Tokony hanana fanetretena arak'izany isika mpitory filazantsara rehetra, fa tsy hireare ilaza fa isika no nahatonga ny olona iray hiova, na nahatonga ny olona iray ho masina, na nahatonga ny olona iray hanatona ny tompo. Izany dia ahatsiarovantsika izay tenin'ny apôstôly Paoly eto ihany eo amin'ny 7:12 izay hanetreny tena ilazana fa noho izany dia manana izay atao ho rehareny amin'ny Kristy Jesoa noho ny amin'Andriamanitra izy. Ry havako malala, antsony tenin'Andriamanitra isika rehetra ary hibanjina ny fanahy masina, ny fanahy izay sady mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona, no afaka manova ihany koa antsika ho masina ary mandray antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malala raha teo. Fa antsona koa isika mpitory filazantsara rehetra hahatsiaro, hamelanja ny fanahy amin'ny fitoriana ny filazantsara ataotsika, satria no izy rery ihany no ahitantsika ny olombonjena izay anampin'ny tompo isan'andro ho ao amin'ny fiangonana. Ny herin'ny fanemasina dia manamasina. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika ihany koa amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny herin'ny fanemasina no hitoriana ny filazantsara. Ny herin'ny fanemasina no hitoriana ny filazantsara. Afaka manamarina zany tsika rehefa mamaky ny 7:12, 7:20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 20 izay mamarana ny mofinainantsika androany. Araka ny voalaza teo aloha mantsy dia asan'ny fanemasina ny mitona ny hafa firenena ho ao amin'ny Kristy, fa asantsika kosa ny mitory ny filazantsara amin'izy ireny. Arak'izany dia ambara fa raha mitory filazantsara isika dia miariary kosa fa mbola ny asan'ny fanemasina no nanendry an'i Paoly sy naniraka azy hitory any amin'ny jentilisa, ary misy koa ny sasany azany raha ny fanemasina io hitory any amin'ny jiosy. Ny asan'ny fanemasina no mampahery sy nananany rispo tanjam-panahy hamaky vaky ny tontolo mpiainana jentilisa sy namaky lay tany amin'ireo tany karakaina ara-panahy. Ny asan'ny fanemasina no nahafeno ny fitoriana filazantsara na ny vaovao mafaly momba ny Kristy tany amin'ny tany manodidina rehetra fa tsy tao Jerosalema irery any. Ary mbola zany fanemasina zany ihany no nanana ny apôstôly Paoly fahaiza manao samihafa ka nahasarika sy nambabofo ireny jentilisa maro ireny. Ho ny voalaza any amin'ny asan'ny apôstôly 7:20, ny 9:40 manao hoe ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara teny an-tanany sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary ny voaka ny fanaratsy. Hitantsika zany ry havako malala amin'izany fa ny iraka mandray ny toromarika ny fanemasina ny mpitory filazantsara tsy amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny asa ihany koa, arak'izay ambarany 9:20 hoe fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa hampanaiky ny jentilisa rehetra. Zary lasa mpitaridalana sy mpanitsy ny dia ho any amin'ny izay fitoriana filazantsara izany. Arak'izany ny fanemasina, ary azo lazaina mihitsy aza fa ny asa mahery tao anatin'ny mpitory filazantsara mihitsy ny fanemasina tamin'ny fitoriana filazantsara rehetra nataony manerana izao tontolo izao. Ho tazantsika ao amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly manontolo zany ry havako
fa io fanahy masina io no hery manosika tamin'ny fitorinany filazantsara. Io fanahy masina io no maniraka mampahery. Io fanahy masina io no manondro ny lalana ho ale, ary indraindray aza mandrara tsy andehanana ho any amin'ny lalana sasany mihitsy. Noho izany dia afaka maka lesona tsara isika ry havako malala, afaka maka lesona lehibe mihitsy isika, tsy hanao ny tenantsika ho zavatra, na toy inona traikefa ananana, na toy inona fahelana ny asana tamin'ny fitoriana filazantsara ohatra, dia hahatsiaro isika fa tsy isika ny miasa fa ny fanahy masina ato anatintsika. Fa andraisantsika lesona koa zao tenin'Andriamanitra zao, hahatoky ny asan'ny fanahy ho an'izay rehetra tsy manam-pahasahiana na kanosa amin'ny fitorianany filazantsara, ho an'izay rehetra misalasala sy miahiahy ary tsy manana fahatokiana aza ny amin'izay fitoriana ho amin'ny saha vaovao. Toko atsika ry havako malala ny soratra masina. Toko atsika ny soratra masina izay miteny amintsika manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Raha manao zany isika ry havako malala, raha matoky ny asan'ny fanahy masina isika, dia hahery mandrakariva amin'ny fitoriana ny filazantsara. Hahery isika satria atsiaro fa nahavita zany asa maro zany ny fanahy masina fahiny, nahavita zany asa maro zany ny apôstôly Paoly fahiny teo ambany fitarian'ny fanahy masina, ary mbola hahavita zany asa zany ihany koa isika ankehitriny rehefa mino sy matoky ny fanahy masina. Isika zao ary havako malala, no irahan'ny fanahy masina hitory ny hareny tsy hitalany any amin'ny jentilisa eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Tsarotsika fa tamin'ny herin'ny fanahy masina no nahavitany Paoly nahatotosany zavatra rehetra nataony, koa dia amin'ny heriny io fanahy masina io koa no andehanantsika hanao toy izany. Ny fanahy masina mantsy dia miasa eo anivon'ny mpino amin'ny fotoana rehetra. Koa ho takatsika avy amin'izany ry havako malala, fa tsy ho amin'ny fifaninanana masina fotsiny ny azakazaky ny fitoriana filazantsara ka isehoana ho mahavita be na ho mahavita lavitra na ho mahavita betsaka, fa tena herin'Andriamanitra miasa hamono zao tontolo zao, ka samy tarihin'Andriamanitra amin'izay tandrify azy avy. Ety am-pamaranana ry havana no ampahatsiahivina antsika ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe koa dia ataoko voninahitry ny toro filazantsara toy izao, tsy amin'izay efa niantsona ny Kristy akory, fa ndrao hanoviny eo ambonin'izay efa nahoro sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Miasa ny fanahy masina tamin'izany ary mandraka ankehitriny, ary isika zao koa no fitaovana eo am-pelantanany hitory ny hareny tsy hitalany any amin'ny jentilisa. Koa andeha ary havako mitsangana fa tsy maniraka anao fotsiny ny fanahy masina, fa manome toky fa omba antsika mandrakariva izy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny toky omenao ny amin'ny fanahy masina mpitary dalana, ny fanahy masina izay mitsinjo ny dianay. Misaotra anao zay fanahy masina fa matoky izahay fa ao aminao Andriamanitra misy ny fahatsarana rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra fa fantatray fa miara-dalana aminay amin'ny fitoriana ny filazantsara ataonay ianao. Koa tahak'izay efa nombanao ny fiangonanao hatramin'ny voalohany, tahak'izay efa nombanao ny fiangonana tamin'ny vanim-potoana lasa rehetra sy namakivaky ny tantara, no mbola ametrahanay koa ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny sy no aviny rehetra hialoka eo ambany fahasoavanao. Tompo, ometoky ireo izay malemy fanahy, atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, hatoky anao ka tsy hanatahotra, tsy hanapahinaina amin'ny fitoriana izay atao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay eo, asehoy ny herinao mba hahazahoanay
mampiely ny filazantsaranao masina ho tonga any amin'izao tontolo izao eo ambany fitarihan'ny fanenao masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.